ny lohateny vaovao ireo vaovao nisongadina ho an'ity androany ity. Atsala iray no iray no ny hafarany lalao baolina kitra teo amin'ny Bariany Madagascar sy ny elefantany Côte d'Ivoire androany tao amin'ny kianjany barikadimy. Samy manana isa fito avy Madagascar sy Côte d'Ivoire ao amin'ny vondrona ga izay misy azy ireo taorian'io lalao io izay niainan'ny malagasy tao am-potanteraka ary ny falian'izy ireo tanteraka. Fanesorana ny mpikambana iray na roa amin'ny direo maharitra fa tsy ny fikitiana ny direo maharitra manontolo no takin'ny ankamaroany solom-bavim-bahoaka ho ny solom-bavim-bahoaka Nicolas Randrenasolo androany. Solom-bavim-bahoaka raiky amin'ny roapolo no androany no nitsipaka ny fangatahana fivoriana mikaritrano andiniana andraraha anatin'ny mafampana ao amin'ny anteny mera-pireneny raha solom-bavim-bahoaka 70 kosa no nankatoy izany. Aina ny verena ny disadiso amin'ny solom-bavim-bahoaka sy ny loolona amin'ny fandaniana teti-bola-panjakana raiky amin'ny roapolo sy roa arivo no ny fahatarany fandefasan'ny governemanta ny vola-vola-tanàna eny amin'ny anteny mera-pirenena ho ny filohan'ny anteny meran-doolona arivo rakotovao androany. Mitaraina ihany koa ny firaisan'ny pirenena fa roa taona ny sesy izao no tsy nampandraisan'ny governemanta anjara amin'ny fandrafetana ny volavolana teti-bola-panjakana. Izy oelreana indray no hitondra antsika ny tsara ho fantatra mahakasika ny vinavina ny mety ho toetry ny andro ho an'ny rampitso. Ravoravo indray no tenako tafahoana aminao amin'izao takariva izao. Nafana dia nafana iny lalao androany iny ary vinavinaina ho torak'izay ihany koa ny mety ho toetry ny andro ho an'ny rampitso alarobia fa 12 ny volana novembre 2024 ka dia asaiko ary ianao anaraka indray hatramin'ny farany ny filazana momba izany. Raha jarentsika ny eto Antananarivo dia ibarika aloha ny masoandro ho an'ny tapa-maraina torak'izay ihany koa ny any Fianaratsoany. Raha ny any Anosibe dia tsy hiova fa taka ny androany any aloha ny vinavinany mety ho toetry ny andro rampitso izany hoe ifandimba ny rahona sy ny masoandro ka manodidina ny 13 hatramin'ny 14 degré ny maripana. Saika ibalika avokoa ny andro eto Madagascar ho an'ny maraina rampitso maraina saingy kosa any Majangany dia ifandimby ny rahona sy ny masoandro. Isy ny fiovana ao anatin'ny tapany ariva raha ny eto voatany kosa aloha dia ifandimby rahona sy ny masoandro fa tsy isy ny orana raha toa kosa ka ho avy ny orana amin'iny ilany andrefanosy iny ary isitraka andro tsara hatrany ny amin'iny ilany atsinanana iny. Vinavinaina ho 10 degré celsius ny maripana ambany indrindra izay hitantsika any Fianaratsoany raha toa kosa ka 13 degré celsius ny maripana ambony indrindra izay hitantsika any Mahajangany. Amin'ny ora amin'ny 10 ora efatra minitra indray no hiposaka ny aby masoandro raha toa kosa ka ody izy amin'ny ora mehatra 7 minitra ho an'ny rampitso. Izay ary ny vinavinany mety ho toetry ny andro azoko natolotra anao indray ho amin'ny tontolo andro ny rampitso manome fotoananao amin'ny rampitso indray ary manasanao ihany koa anaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny Real News. Veloma tompoko. Iverenantsika ao arana indray aloha ireo lohateny mialohan-tena idirantsika amin'ireo antsipiam-baovao. Atsala iray no iray no ny hafarany lalao baolina kitra teo amin'ny Bariany Madagascar sy ny elefantany Côte d'Ivoire androany tao amin'ny kianjany barikadimy. Samy manana isa fito avy Madagascar sy Côte d'Ivoire ao amin'ny vondrona ga izay misy azy ireo taorian'io lalao io izay niainan'ny malagasy tao am-potanteraka ary ny falian'izy ireo tanteraka. Fanesorana ny mpikambana iray na roa amin'ny direo maharitra fa tsy ny fikitiana ny direo maharitra manontolo no takin'ny ankamaroany solom-bavim-bahoaka ho ny solom-bavim-bahoaka Nicolas Randrenasolo androany. Solom-bavim-bahoaka raiky amin'ny roapolo no androany no nitsipaka ny fangatahana fivoriana mikaritrano andiniana andraraha anatin'ny mafampana ao amin'ny anteny mera-pirenena raha solom-bavim-bahoaka 70 kosa no nankatoy izany. Aina ny verena ny disadiso amin'ny solom-bavim-bahoaka sy ny loolona amin'ny fandaniana teti-bola-panjakana raiky amin'ny roapolo sy roa arivo no ny fahatarany fandefasan'ny governemanta ny vola-vola-tanàna eny amin'ny anteny mera-pirenena ho ny filohan'ny anteny meran-doolona arivo rakotovao androany.
Hitaraina ihany koa firaisan'ny firenena fa roa taona ny sesy izao no tsy nampandraisan'ny governemanta anjara amin'ny fandrafetana ny volavolana telo-bolam-panjakana. Ny vaovao ny fanatanjahantena avy hatrany no entintsika anokafana ny fampahalalam-baovao. Baolina iray maty ny Ibrahim Mamada teo amin'ny minitra fahadimapolo vao nanomboka kely niditra ny ampaham-potoana faharoa ny ekipa rototo no namonoany Madagasikara ny baolina iray tany amin'ny tany elefanta ny Côte d'Ivoire. Voatazona hatramin'ny farany io izy io ka ady sahala iray no iray no misarahany rototo tao anatiny 90 minitra ny lalaovana. Samy manana isa 7 avy Côte d'Ivoire sy Madagascar izay samy ao anatiny vondrona ka amin'ny fifanitsanana ho an'ny fiadinan'ny fiakarana amin'ny kanina na ny tompon-daka ny Afrika amin'ny taona 2024 ity. Manaraka akaiky koa nefa i Etiopia izay manana isa 4 rehefa nandresy roa no iray ary Niger tany lalao izay no tanterahana androany ihany koa. Fito ny lalao io avy hatrany ary no deha rahantsika. Raha iverenana ny lalao ny atoandro teo 13 minitra ny lalaovana no nanao adalana tao anatin'ny surface de réparation i Jérémy Morel ka nitarika hatramin'ny penalty izay azony Côte d'Ivoire izany. Nitarika tamin'ny baolina iray avy eo ireo ekipa ny Côte d'Ivoire. يسدد إلى داخل المرمى هدف أول Niezaka ihany ireto ekipa ny elefanta ireto ary nanana tombony be izy ireo tamin'ny ampaham-potoana voalohany tamin'ny filalao. Tsy nanaiky lebenana ihany koa nefa ny barian'ny Madagascar fa nanao izay hoafa nitanteraka ny ary ny arato ny Madagascar. Ny janona iray no aotra ny lalao tamin'ny ampaham-potoana voalohany io. Tamin'ny ampaham-potoana faharoa nanova stratégie ny ekipa malagasy tamin'ny filalaovana teny ambony kianja. 10 minitra ny dirana raha toka ifanandrina amin'ny Etiopia ny lalao manaraka amin'ny 1-24 izay atao any amin'ny tany ny Etiopia io raha toka eto Madagascar no atao ny lalao ifanandrinana amin'ny Niger. Izay ny teny ambony kianja teny fa tsy diso fanantenana tamin'ny lalao izay no tanterahany Madagascar sy Côte d'Ivoire androany ireo pity baolina kitra. Nambarany ministry ny fanatanjahantena sy ny tanora Tinoka Roberto fa mbola tsara toerana i Madagascar malona ireo ekipa telo ao anatin'ny vondrona ka. Nambarany ihany koa fa mbola mitarika ao anatin'ny vondrona i Madagascar ary tsara ny vokadalao androany na dia tsy tokony nandresany Madagascar aza i Côte d'Ivoire. Faly ihany koa ireo pity baolina kitra malagasy androany tamin'ireo vokadalao. Hoarantsika ny faneho-kevitra ireo pity baolina kitra nalona ity lalao ny barian'ny Madagascar sy ny elefanta ny Côte d'Ivoire ity. Raha izay baolina natrehantsika teo izay moa dia hita fa ho nafana dia nafana tokoa ny lalao ny fanandrina ny barian'ny Madagascar sy ny elefanta ny Côte d'Ivoire tao amin'ny kianja ny barikadiny tao toamasina izay ho an'ity androany ity dia saika tazana ary niatrika izay lalao izay avokoa na tamin'ny alalan'ny fahitalavitra lehibe azy ireo mpakafy ny baolina kitra na teto Antananarivo na tany toamasina raha ny faneho-kevitra izy ireo tao aorian'ny lalao natrehana izay no arahantsika atao anatin'izao antsipitriany vaovao izao. Ny Madagascar sy Barea nafinaritra ary hita hoe l'équipe zany am tenir tête isan'ny meilleure équipe ny CHAINE ny Côte d'Ivoire azadiny zany ary ny star ny rehetrarehetra ny lalao golina androany ny antsika nisy anankiroa sy ny lalao nefa zany ny afaka mitazona tanteraka hatramin'ny voalohany hatramin'ny farany raha tsy nisy an'iny penalty mahay iny zany dia resitsika zalo dikan'izay amin'izao fotoana izao tsika voalohany amin'ny groupe-tsika ny pronostic nataoko satria sarotra ny adresentsika ny Côte d'Ivoire tany an-taniny hoe raha mila manao match nul fotsiny tsika eto dia fa 85% chance atsika efa any amin'ny Cameroun 2022 tanteraka iny lalao teo hitatsika tamin'ny nisy tandrevaka kely teo amin'ny teo moral nazonany le main iny rehefa tsy nampidina ny moral atsika zany eo ihany koa le hafanana be izay tena namely be mihitsy tsy nampiematra ny mpilalao tsika izy
tsika tokony nahita but tsika but tokony matiny ray ihany dia misy ihany koa tokony matiny marteau fa ino no mety zany iny farany mety zany partout mety amintsika tsara io satria seto koa anetsika zao nylesiko atao anaty fapahampotoana voalohany zany a ohatrany hoe nitandrefaka tsika atao anaty hoe tsy hanafika aloha tsika voalohany indrindra aloha fa le hoe aroaro tena voalohany indrindra hoe ariaroaro tena tsika nefa ny défense fa tsika tsy ampy loha alarany aloha tsika dia le demi zany faible be tsika tamin'le demi dia nefa ny tsy ampy mihitsy hoe tsy ampy ny hoe bolida sy caroli zany tsy tao bolida sy anina hoe iza mipasy an'le mamono baolina finition vao farany zay faible tsika farany a dia le demi fa tsara be aminay a ny résultat farany hoe raisiray eo amin'ny lafim-baovao politika kosa indray no etsika noizana ny fampahalalam-baovao mitaky ny anesorana ny mpikambana iray na roa ao amin'ny birao-maritry ny anteny mera-pirenena fa tsy hanongana ny birao-maritry rehetra akory ny solom-bavam-bahoaka ho ny solom-bavam-bahoaka Nicolas Randrenasolo androany mangataka ny anaovany IGE sy ny Bianco fitsiriana ny fitantanam-bola eo anivony anteny mera-pirenena ihany koa ny solom-bavam-bahoaka Nicolas Randrenasolo misy androany fangatana fivoriana amin'ny katotrano nataon'ny solom-bavam-bahoaka miisa 70 saingy notsopahan'ireo solom-bavam-bahoaka hafa izay maro anisa izany tojorabe fatra sy lanitra Samuelson no mitondra ny antsiprian'izay solom-bavam-bahoaka 120 amin'ireo 7 tonga ny vory teny Ivato androany no nandany fangatana fivoriana amin'ny katotrano nataon'ny solom-bavam-bahoaka ny Betroka Nicolas Randrenasolo ankoatra ny fandiniana ny fitantanam-bola eo anivon'ity anteny mera-pirenena ity dia tokony hodinian'ireo solom-bavam-bahoaka manokana ny raharaha anatin'ny anteny mera-pirenena ho ny solom-bavam-bahoaka ny Betroka na ato anatiny amin'ny assemblée nge mbarako anareo misy zavatra sy mipasy ato io zany mbola mila tokony aravina koa ny zavatra ato aminay ato satria misy zavatra mafapana ny ato fa raha malala ny ateo zany fa ny huis-clos sy fangatany député Nicolas Randrenasolo chambre any nge iny fa nitambarana sy miaraka amin'ny IRD sasasasany sy ny GPR sy ny team fa izy mila malala fa zay atao hoe politique androany zareo ny vohevitra zany fa hitanao différence teo fa efatra fotsiny ke différence satria 17 au 21 le izy fa zay aby zany hoe ny ato ny avokavoky ny Madagascar atao l'assemblée ato ny politique ka raha vo ny ato zany azy anao misy zavatra sy mipasy zavatra sy mandeha ny ato azy nareo raha sy milamina tsara zany ato azy nareo dia ahoana moa no andamina ny ivelany ka zay mila tokony aravina zany satria misy zavatra tokony alamina aloha anivon'ny teatermem-pirenena ty satria misy sindro azo legany ato misy ny fanaovana tsinotsino na ny mpiarahamiasa na hoe na ny fiarahamiasa amin'ny assemblée ao zany izinao na ny mpiasa aza marsialy fa tena na ny fitaovana nety miasa zany izy nareo raha malala fa tena zarizary izy azinao zany aby zavatra tokony vakimbastiliny teo kanefa maregny zany natao hoe tsy nanakely ny fangatahako teo amin'ny resaka hoe huis-clos dia mbola manaraka miteny aminareo fa mbola misy ny huis-clos zany tsy hoela zany rehefa ho avy ny pisiny maro no io olana anatiny ao amin'ny anteny mera-pirenena io dia mitaky ny fanesorana ny mpikambana vitsivitsy ao anatin'ny birao-maharitra ny solom-bavam-bahoaka hoy ny solom-bavam-bahoaka Nicolas Randrenasolo androany amoronay ato zany dia hoe sy birao-maharitra ny kitinay azinao sy birao-maharitra manontolo fa misy birao-maharitra olona ray na roa ny kotina ato satria manao an'izay fandikantalana mopapana zay moa ngatany foana amin'ny amin'ny inspecteur d'état zany mba tokony ho isy ny inspection générale andeha anao hadiady amin'ny fotony mikasika ny zavatra zay satria efa fantatsika zany angatany amin'ny inspecteur d'état zany zavatra zay hoe mba tokony isy fanadiadiana indrindra ny Bianco koa anadiady eo amin'izany assemblée nationale zay satria misy zavatra tokony ho jerevana kaiky zavatra zay mbola isy ny fandiniana manokana io teti-bola ny anteny mera-pirenena io amin'ity herinandro ity hoy ny solom-bavam-bahoaka Tim Alaira Tsimbazafy ankapobeny dia vaovao amin'ny ampahany ny olana fa hodiniana moa zany ny fivoarany amin'ity herinandro ity ahafahana mamaly hoe tena ny vatateraka ve le olana amin'ny famatsinana ny ara-bolany ity androm-panjakana ity tsy nisy netin-dresaka tamin'ny mpanao gazety kosa ireo solom-bavam-bahoaka avy amin'ny IRD mapara raha nanontaniana mikasika ireo raharaha mafana eo anivony anteny mera-pirenena ireo
Fahiroso amin'ny fametrahana voamera manokana na commission parlementaire hanao fanadadiana mikasika ny fitantanam-bola tamin'ny krizy ara-pahasalamana sy mikasika ny raharaha kara-panondro mitovy laharana ny antiny miran-dolona raha toka lany ny tolo-dalàna mikasika izany napetraky ny filohan'ny voamera ny lalàna hoy irivra kotovao androany itsekilany dia manan-kiana ny fahatarany fahatongavany volavolana teti-bolam-panjakana 1 eny amin'ny antiny miram-pirenena ny filohan'ny antiny miran-dolona telopolo andro nefa ny tokony andiniana ny solom-bavam-baoaka io volavolan-dalàna io ho iatrany hirivo rakotovao androany mofo no nanatanteraka fivoriana hitambarambe voalohany ireo olony Madagasikara nanatrika izany itozy rabefatra sy lanitra Samelson. Ainany iverenany disadisa eo amin'ny anteny meram-pirenena sy ny anteny meran-dolona amin'ny fandiniana sy ny fandanina ny teti-bolam-panjakana 1 hoy irivo rakotovao androany. Tokony efa tafapetraky ny gouvernemanta teny anivo ny anteny meram-pirenena tamin'ny 2 Novembre teo io volavolana teti-bolam-panjakana 1 io hoy ny filohan'ny anteny meran-dolona. Fa hatramin'izao mbola ankeo maraina nanontany nampanontany dia mbola saisine natao ministère finance any amin'ny assemblée nationale satria raha ny lalàna tompoko dia tamin'ny 1 Novembre rehefa tokony mipetraka ny dossier momba ny loi de finance dia manana 2 volana ny assemblée nationale zany hoe hatramin'ny 30 Novembre dia alefany aty amintsika ilay izy. Fa hatramin'izao dia mbola lettre de saisine hoe dia misaisiranareo zay fa andinika ny loi de finance initiale 2021 nareo. Tsy maintsy hodiny atsika io satria rehefa tsy mandika an'io tsika dia ohatran'ny olona nanaiky fotsiny mety anaiky tsika tsy manaiky tsika fa io zany tsy araka ny tenin'ny président ny HCC hoe ohatrany hoe bakibakony indray mantsika mananatra andreo izy miasana reo fa zay koa tsy manam-bola fa miasa ihany fa zavatra hafa iny fa miandry an'iny zany tsika ka miandry tsika zao aila izy mbola tsy tonga akory any amin'ny assemblée nationale amin'izao fotoana zao eto amintsika zany dia 8 eo tsy ho tonga indray izy rehefa miraiky amin'ny sasany alina dia ampiady eto indray hoe ahoana ilay izy. Andinika tolo-dalàna mikasika ny fametrahana voamera manokana anao fanadadiana mikasika ny fitantanam-bola tamin'ny krizy ara-pahasalamana sy mikasika ny raharaha kara-panondro mitovy lalana ihany koa ny anteny meran-dolona hoy irivo rakotovao. Misy proposition nalefan'ny commission juridique zany amin'ny ananganantsika commission d'enquête. Zay tsy tokony hisy frustration loatra na sentiment na hoe fifanenjehana fa mba fa misokatra zao tontolo zao dia mahita isika fa ny olona vao 24 heures après misy zavatra tokony contrôlen'ny parlementaire ny asan'ny mpanantanteraka dia efa manangana commission d'enquête izy. Fa ty amintsika zany lasa ohatrany ny tena ady politique tsisy ohatry zany mihitsy raha manao commission d'enquête. Ahoana kay tsy naovana commission d'enquête hoe nanahoana kay ny volan'ny tantanana ny Covid. Tsisy miteny hoe nangalatra fa mila fanazavana tompoko. Nanahoana kay tompoko le doublon. Tsisy miteny hoe nangalatra nareo fa ahoana kay le izy. Zay le commission d'enquête zay. Tsisy miteny hoe nanao importation illicite na arme nareo fa ny raha nahita le importation illicite na arme dia mba antanina zany. Zay ve zany nampigadra an'le DG Antoine ary to maninana izy ireo no migatra. Tsy migatra moa zany fa mandat dépôt asopy ny teniko. Ataony zareo mandat dépôt izy. Tsevina fa mbola nisy ihany koa ny fitoriana faharoa nataony anteny meran-dolona teo anivy ny filakevim-panjakana miankina amin'ny valin'io fitoriana faharoa io kosa raha nitapaky ny anteny meran-dolona androany ny itohizany asa ho ataon'izy ireo. Faharoa taona misesy izao no tsy nadirin'ny gouvernemanta amin'ny fandrafetana ny volavolana teti-bolam-panjakana ny firaisamonim-pirenena raha nambarany onradera avy amin'ny CCOC androany. Betsaka nefa ny fanamarinana tokony atao ho an'ny teti-bolam-panjakana ho an'ny taona 2024 taorindreny krizy ara-pahasalamana ireny ho iatrany onradera. Isan'ny fanamarihana apetraky ny firaisamonim-pirenena ny safidy ho ataony fitondrana amin'ny anoizana ny fanarenana ireo fotodrafitrasa sa iompana kokoa amin'ny lafiny sosialy ao anatin'ny teti-bola 2024. Tozy rabefatra trany eo amin'ny sariny lanitra Samelson.
Ny teti-bola natokany fitondram-panjakana amin'ny tetikasa rano fisotro madio ho an'ny mponina sy ny fampitomboana ny teti-bola ahafahany mampiditra piasan'ny fahasalamana ary ny fanatsarana ny sehatry ny fampianarana eto Madagasikara no isan'ny lahara-pameana andrasan'ny firaisamonim-pirenena ao anatin'ny teti-bola-panjakana 2024 hoy Indrindra avy amin'ny CCOC. Aiza moa zany tsika ny lahara-pameana mbola le construction foana ve construction ana stade foana ve no lahara-pameana sa hoe efa mirositsika amin'le hoe zavatra tena ilain'ny vahoaka aty fotsiny mbola misy olona tsy manana rano tokony fantatra mazava raha misy investissement amina rano aiza le toerana tokony sitraka an'izay aminay moa zany mbola mipetraka foata le hoe lahara-pameana ny sehatra sosialy io moa zany le fampiasana le vola fa io koa moa zany le hoe tokony ampia le piasa-panjakana ampiasaina ohatra aty amin'ny lafiny ara-pahasalamana efa nangataka poste budgétaire moa zany ny ministère ny fahasalamana fa tsy feno le poste budgétaire nangatahany tamin'ny 2020 manatena moa zany zay fa ho feno amin'ity alors io koa moa zany le hoe qualité de l'enseignement na qualité koa aty amin'ny piatsehatra aty amin'ny fahasalamana inona ny zavatra ho ataon'ny fanjakana mba natsarana na ny trakefany ny mpitsabo na ny trakefany mpampianatra. Mbola nanamafy ny fitakiana ampandraisana anjara ny firaisamonim-pirenena amin'ny famolavolana ny teti-bola-panjakana ny avy eo anivo ny firaisamonim-pirenena. Efa rotaona amin'ny sisa angamana izay no tsy tafiditra intsony anatin'izay famolavolana izay ny fiarahamonim-pirenena na dia hoe mitohy foana moa zany le atsisika le antso le fanatonana ataonay ao anivon'ny ministère ny économie et finance everinay fa zavatra zany hoe misy zavatra very zany anatin'le hoe tany tandalana tany mampiatra ny aitondra izay hoe tsy fampidirana intsony ny fiarahamonim-pirenena sy ny sehatra tsy miankina anatin'ny adievitra momba ny volavolana ny teti-bola-panjakana. Everinay fa amin'ny mpandray anjara amin'ny mpiantsehatra anatin'ny fiainana andavanandro dia tokony manana anjara brika hoentin'izay mba ahafana mamaritra hoe zao ny lahara-pameana amin'ny fampiasana ny vola-bahoaka. Naneo ny fanahiny ny amin'ny sy ny fahatarany ny fandiniana ny teti-bola-panjakana 2024 moa ny avy eo anivo ny firaisamonim-pirenena no ny mbola tsy fahatongavany ny volavolan-dalàna eny anivo ny anteny mera-pirenena hatramin'izao raha ny nambaran'izy ireo. Fatafiditra ao anatin'ny fanakorontanana kasain'ny mpanohitra atao eto amin'ny firenena ny fanaovana tatitra ataon'ny solombavam-bahoaka lany eto Antananarivo any amin'ireo toeran-kafa ho ny sekretera-panjakana miadidiny zandarmaria-pirenena ny tsisy ny fankatoavana ny fifidianana loholona amin'ny 1 Desambra no tiany antoko-mpanohitra atongavana ho ny jeneraly Ravalomanana nomena toromarika avokoa araka izany ireo ratsamangaika ny zandarmaria-pirenena isapatra mba hiroso amin'ny fiambenana ny fanatanterahana ny fifidianana loholona ho ohatrany jeneraly Ravalomanana Richard. Tojorabe faritra sy lanitra Samuel Sandatrano mitondra ny vaovao. Ny tsy hatanteraka ny fifidianana loholona amin'ny 1 Desambra ho avy izao no tanjona tiany antoko-mpanohitra atongavana amin'ny hetsika izay tanterahan'izy ireo amin'izao ho ny sekretera-panjakana miadidiny zandarmaria-pirenena androany. Amafisina ny fiambenana ny fizotry ny fifidianana sy ireo mpifidy vavety ary indrindra ny fikirakirana ireo vatom-pifidianana hatramin'ny famoahana ny valiny eo anivo ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ho ny jeneraly Richard Ravalomanana. Rehefa tsy vitany hoe ray voaraikitra any le izy dia ny anakorotana an'le fifidianana zany no ataony ary rehefa ohatra ka mbola tsy voasakany any zay dia anao zay atongany hoe incredible ny valim-pifidianana zay ivoaka. Nareo fa manomboka miaina an'izany amin'izao fotoana izao tsika zany mahatonga an'ireny misy olona hoe solombavam-bahoaka anao tatitra amin'ny vahoaka. Zay moa zany dia andray andraikitra alohan'ny isian'ny fifidianana dia atao azy ampilamina ny tany sy ny fanjakana satria mbola misy sehatra fa ahafahana manakorotana ohatra hoe ny resaka tsy fandrimpahalemana ny sécurité ny olona miandraikitra ny fifidianana ny sécurité indrindra koa ny olona hifidy satria mpifidy lehibe sisa no ao amin'ity zany hoe mba tonga le fifidianana tsy ho crédible dia sanatrian'ny vava hoe maty ny ronjato amin'ireo le mpifidy ireo na tsy afaka andeha no norooro zay atao aminazy dia tsy crédible le valim-pifidianana rehefa dia andraketranay koa zany. Tsy mitombona ihany koa ny filazana fa tatitra no ataon'ireo parlementaire avy amin'ny mpanohitra raha ny nambara ny sekretera-panjakana miadidiny ny zandarmaria-pirenena. Solombavam-bahoaka avy eto Antananarivo na avy any amin'ny toerana hafa izy nefa any amin'ny toerana tsy nalany azy akory izy no manao an'le izy.
misy dikan'izay fa maninona nongatsy isy solom-bavaoaka lany any itenanao hoe député de Madagascar tsy nalany anao ny olona tany ary tsy fantatry le olona lany akory ianao fa ny amin'ny toerana zay lany anao a no tokony a iresanao satria ny olona tany a no nifidy anao a no miandry zavatra aminao. De misy koa zany rehefa mandeha hoe anao tatitra ho an'ny vahoaka, inona ny tatitra tokony atao ho an'ny vahoaka raha ohatra solom-bavaoaka ianao, zao ny isan'ny lalàna ny fidiana tao, zao ny isan'ny natao, fa tsy zany ny zavatra resahana rehefa mihaona any. Raha mbola narehan'izany nareo amin'ny fotoana nahafahany kely mba niteny a de mitenena fa tsisy an'izany mihitsy, fa ao anatin'le fanakorontanany reny, ao anatin'le fanakorontanany reny. Hoentitra tanteraka noho izany manomboka izao ny eo anivon'ny zandarmarim-pirenena amin'ny fitandrona ny filaminana hoy ny jeneral Ravalomanana Richard. Tsy ambahamba hoy izy ny zandarmarim-pirenena araka ny toromarika nomena azy ireo amin'ny fandrarana ny hetsika ataon'ny mpanohitra manomboka izao. Nisy androany ny fivoriana ireo tompon'andraikitra ambony eo anivon'ny zandarmarim-pirenena manerana ny nosy nanomezana izay toromarika rehetra izay. Naimitra amin'ny 4 Novembre izao ny fandiniana ny mikasika ireo raharaha fitoriana anivon'ny ACG mandalo eo anivon'ny anteny miram-pirenena raha nitapaka ireo solombavam-bahoaka. Androany no fotoana voatondro tokony hitondrana ireo raharaha 4 voalohany tao anatin'ny fivoriana Itambarambe saingy tsy totosa kosa izany. Noho ny mbola tsy nahavitany ny mpikambana amin'ny voamera manokana ny fandiniana andreo antota taratasy no voalaza fa antony io fanemorana io ho ny mpikambana ao anatin'ity komisiona ity. Tozirabe faritra Slantra Samelson Natrana. Raha misa 4 amin'ireo antota taratasy 70 mahakasika ny fitoriana minisitra teo aloha eny anivon'ny fitsarana ambony na ny HCG nodinihan'ny komisiona manokana eo anivon'ny anteny miram-pirenena amin'izao. Hoy ny solomam-bahoaka raha zavitsimba raha lamozafim-bololona mpikambana ao anatin'ny voamera HCG androany. Tsy tanteraka androany moa ny fitondrana ireo raharaha ireo tao anatin'ny fivoriana Itambarambe. Raha ny voafaritra aloha zany zavatra andresahana tao anivon'ny komision raha nivory izay maly teny amin'ny anteny miram-pirenena dia amin'ny faha-4 ny volana Novembre ho avy izao no aroso zany fampandanina anivon'ny fivoriambe séance plénière mahakasika an'izany dossier raha tsy diso 4 izay no tena mahakasika aloha voatao voapangana voaroro anakefatra eo anolohan'ny fivoriambe andraisana fanapahan-kevitra. Mbola tsy vita tanteraka ny asambomera nandiniana ny raharaha fitoriana hoy ny solomam-bahoaka raha zavitsimba raha lamozafim-bololona. Voany aloha dia tota taratasy raha tsy diso 7 miisa 3 pedy zay ny mahakasika ny olona anankiray. Efa niezaka ihany ny mpampakateny namitina an'izay voasoratra sy voarakitra ao anatin'izany tota taratasy zany nefa mbola mitaky fotoana be deaibe. Zay angamba nazo ambara fotsiny aloha hatreto. Tsy afaka miteny satria misy ihany koa izay efa hoe ny fanarahana atao hoe tsy mamoaka tsy ambaratelo aloha izahay amin'ny membre anatin'izany commission ny mise en accusation izany. Dia mbola jena tsara, mbola misy koa ny fianonan'ireo le vavolombelona sy fiatsonan'ireo le zay voakasika izany na ny mpisolo vavany. Mbola toizana ao anatin'ity herinandro ity ny fianona ireo voaroroy mialoha ny hitondrana ny raharaha eo anivon'ny fivoriana Itambarambe io ho hatrany ny solomam-bahoaka. Eo amin'ny avao ny trangam-piarahamonina kosa indray. Grenady hitan'ilay tovolahy kely 10 taona teny an-dalana ilay nipoaka teny an-tanany omaly raha ny fanazavany tamin'ny mpanao gazety ny Real TV androany tao Toliara. Lazainy aza fa tsy fantany izany rehefa niraisina raha tsy efa nipoaka teny an-tanany. Tsy nalala ny zavan-tranga ihany koa ny rainy raha tsy tonga teny amin'ny hopitaly raha ny fanazavan'izy ireo. Mbola miatrika fitsaboana eny amin'ny hopitaly moa io tovolahy io amin'izao fotoana izao ary niongotra tanteraka mihitsy ny ratsan-tanany. Retana Eva Real TV Toliara no mitondra ny Antsipriana. Amorçage na grenade no nipoaka tamin'ny tanany ity tovolahy mpianatra izay vao 12 taona ity ary klasy première S ao anatin'ny sekoly tsy miankina iray ao Toliara. Raha ny fitantaran'ity zazalahy ity niainga tany an-tranony iray aman-dreniny izy tokony tamin'ny rora sy sasany andeha hianatra. Raha sendra ny namany izy teny andalana dia nahita ireto zavatra hafahafa ireto ka nentiny tany an-tsekoly. Raha nandesiko bakany zany raha forme coupongle eo le raha mainty zay le raha amin'ny sachet bleu kelikely le nandesiko an-dakilasy any raha le any amizay nanontaniako amin'ny namako reo zay namako raiky anilako zay hoe ino koa hoto tsy ny hainy moa raha iny nalany amiko hoe ny hentihany tsy ny hainy le nalako amin'iny nataoko amposiko any amizay. Le après amizay hanao pely madame
nalako baka amposiko ndraiky zany raha iny le nipoaky kely nisy raha nivoasiniko zany forme rond kelikely atao kiviro zany le iny zany nisaraka amizay zany raha reny izy reo le nipoaky kelikely tsy raha iny le tonga de nipoaky marena le niboaka nilaintany any aby zany zahay tiako amizay tanako ny fa tsy nitapaka tsy nahalalana inona na inona momba ny zava-nitranga kosa ny ray aman-dreny io zazy io raha ny nola zay nandritra ny fampiresana tamin'ny mpanao gazety tsy nisy ny antso azy ireo ihany koa ny avy any an-tsekoly taoriny nitrangan'ny loza ka raha fa nisiho amizay le accident tagny an-dakilasy zany tonga de nansoindry directeur ny école zahay miaraka amin'ny préfet tan-tanà egny satria fa misy liaison par téléphone sy ny sisa de avy ao mareo de nitaitsy zahay baka an-tragno agnaby nivanta aty amin'ny hôpitaly avy amin'ny hôpitaly atiky zahay jereko le zaza tena faible be de niteny aho tam'izay hoe bon andraso aloha tsiarotsara izy miresaky tsika fa tsy haiko zegny fisehon-dravatra teo tsy haiko na ino raha tamin'ny tao nilaza tsy mahalala zavatra maro momba ny tranga io ary miandry ny fandiadiana ny mpitandro ny filaminana rehefa nantaneny ny mpanao gazety efa mandeha ny famitorana ankehitriny ary milaza ny avy eo anivon'ny police judiciaire fa tsy maintsy ho hita ny marina manao antso avy moa ny reny ity zazalahy ity ny mba hijereny ny fanjakana akaiky ny raharaha fa zazavavy kely iray efa taona no nisy nanolana tao ankitsy mavanditra fokotany Maintimbato anatin'ny commune Anandrivola distrikany Maroantsetra ny zoma 13 Novembre lasa teo tsy tanandritra ny ora iray io zazavavy kely io ny andro ny zoma io raha ny voalaza ny pejany serasera ny zandarmaria-pirenena olona sendra nandalo no nahita ity zaza ity tany anaty krihidrala ary nahatsikaritra rangahy iray tokony eo amin'ny 7 taona eo izay niarany voaka taminy nitsoky ity farany vao nahatsikaritra ny olona nahita azy rehefa tonga tany an-trano ity zazavavy kely ity no nitarena tamin'ny reniny teo ampandrona azy fa marary ny vivaviny nentina avy hatrany teny amin'ny mpitsabo moa ity zaza ity ka teo nahafantarana fa niara-ny fanolanana tamin'ny alalan'ny tanana izy io tsy mbola nitory ny reniny zaza fa be ny tanàna ny ampy ny voamera ny fandripalemana miisa roa teo amin'ny tanàna no tonga nampandreny zava-misy tany amin'ny tobiny zandarmaria notazomina avy hatrany ilay rangana ina tamin'izany tonga nanao ny fanadadiana ifotany ny zandara avy ao amin'ny poste avancé Rantambe ny 9 Novembre 2024 teo ka teo no nanamarinana ny zava-nitranga mbola verisana ity zaza vaolana ity ary tsy mety miteny fa mitomany vao resahana ny zava-nisy mbola manaraka fitsaboana kosa nefa izy amin'izao araka ny nambarany serasera ny zandarmaria-pirenena tao amin'ny pejiny ifahiverenantsika ny lafim-baovao ny fanatanjahantena fety be ao Toamasina ohatra amin'izao ora izao noho ny hafalian'ny mponiny Toamasina taorian'ny lalao baolina kitra ny fanandriana ny Bariany Madagascar sy ny elefanta ny Côte d'Ivoire androany fihetseham-po roa samy hafa kosa no niseho nandritra ny fijerena mivantana ny lalao teo amin'ny parvis Analakely sy ny manodidina ny barikady amin'ny Toamasina ny fitaintainana tahotra ary fahakiviana no anatin'ny ampahabotona voalohany hafaliana sy fiandradrana fandresena kosa nefa ny tao anatin'ny ampahabotona faharoa tomefy olona avokoa moa ireo toerana rehetra nisy ny fampitana mivantana na izany teto Antananarivo sy ny manodidina na ny tany barikady Toamasina malala rakotiny Irene sy Lantre Samuelson Elie de Rosse ary tokony andra Randrianjatofo no iaraka hitatra amintsika izay vaovao izay Rodota no nanaitra indrany ambopony mpijery baolina teny amin'ny parvis Analakely sy tany Toamasina androany raha toa ka nahitana fanginana tanteraka ny toerana nijerenany baolina nandritry ny ampampitona voalohany izay samy ibokolona avokoa ny toerana rehetra tsy kivo nefa ireo mpankafy baolina kitra nandritra eo ampampitona voalohany eo ary nanantena andray fandresena hatrany amin'ireto ekipa ny Barea ireto dia somary mampatahotsy kely zany eto fa tsika ndraiky tsy maintsy mivavaka andresentsika amin'izao lalao zao azy aloha dia tokony ho azotsika io e majerentsika zao première mi-temps fa deuxième mi-temps mino anao effort be tsika deuxième mi-temps ny gasy maintsy anao effort be jeu manko laboly io dia tsy maintsy anao an'izay
nandritra io fampitana mivantana androany teny Analakely io isan'ny nampimenomenona ny mpijery ny fahatapatapahany herinaratra matetika izay nambarana izy ireo fa isan'ny nanimba ny fanarahana ny lalao. Noditra naissance zay dia nahita teleza zay manana naissance fa le vahoaka majinika be da be reto mampanaely be tapaka foana le atao amin'le tsy haiko le izy amikarakara anazy dia tsisy ambiansa ho an'ny zareo satria efa mba naresiray naresiray zany le Côte d'Ivoire tsy eto aloha dia raha ohatra hoe naresy ndray dia tsy fantatsy etsony toy an'ny lalao ty fa tapaka dia hitanao reo olona mirakorako reo nanankizy kely ary reo mandiha etsy manaiky tapaka le fahita lavitra fa alohan'ny asiana zao zavatra zany tokony isy fanomanana dia mibonera zany izy hoe homanina dia mimeloha zany le izy ahafahan'ny olona zany mba hoe makafy mahatonga ny olona tonga aty misy dikany misy mipetsaka lavitra dia hoe aty mamonjy mijery an'io. Saika variana tamin'ny fijerenany lalaon'ny bare avokoa mofo ny mpankafy rehetra. Tao anatin'ny fandarana manokana noman'ny Real TV Madagascar androany tao amin'ny hall Real TV Madagascar no niainany lalao ireo mpiara-miasa niaraka tamin'ny vahiny. Maro kosa nefa etsekelan'izay ireo namonjy ity fiainam-pirenena baolina kitra niaraka androany ity. Tazana teny atoerana avokoa na nianatra na ny tanora na ireo mpianatra izay mbola tsy niala aron'akanjo akory. Tao no nianika ambony hazo sy ambony andrin-jiro niezaka nijery ny fisotrona ny lalao. Izy ireo izay samy niaina fitaintainana nandritra ity lalao moderna ny fanandrina ny barean'ny Madagascar sy ny elefantany Côte d'Ivoire ity. Real TV Madagascar manolotra ho anao fandaharana manokana barean'ny Madagascar iarana amin'ny Mamsou Rasafindrakoto kapten'ny ekipa pirenena Scorpion de Madagascar teo aloha Tity Rasoanaivo mpanazatra Mirado Rakoto Harmalala mpamakafaka baolina kitra Terry Redley mpankafy barean'ny Madagascar. Iverina ihany ka ny tontolon'ny baolina kitra indray tsika ao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao anarahanao ny fandaharana manokana barean'ny Madagascar izay mety ny Gasikara Fenso. Fahotoizantsika eo amin'ny vaovao avy any Toamasina ny hatrany ny fampahalalam-baovao. Hoajariana tanteraka ny boulevard Ratsimilao Toamasina izay efa rava tanteraka tao aorian'ny fandalovan'ny rivo-doza ho ny filoham-pirenena Andry Rajoelina androany tany an-toerana. Natolotra tamin'ny fomba ofisialy androany ihany koa ny fanajariana ny lalana miainga avy eo Morafeno mivoaka eo amin'ny hôpital B izay analany fitohanana ao an-tampon-tanàna ny Toamasina. Narafitra natao beton ity lalana ity mba ateza sy aharitra aman-taona maro. Natomboka androany 17 Novembre 2024 ny dingana voalohany amin'ny tetikasa amin'ny ary tamin'ny fahatongavany ny filoham-pirenena tany Toamasina no nanatanterahana izany androany maraina. Ao anatin'izany fanajariana ny tapany avaratra manomboka amin'ny hôpital B mifarana eo amin'ny Neptune izay mirefy 100 metatra. Hoajariana tanteraka ny moron-dranomasina ahafahana mametraka ny fototra hijoroan'ireo fototra-afitrasa, ny jardin des amoureux, ny skatepark, ny fanaovana fanatanjahantena ankalamanjana sy ny tapany voalohany sy amin'ny toerana ipetrahan'ireo mpivarotra voanio. Aharitra 5 volana ny fanatanterahana ity dingana voalohany ity. Nampatsiahivy ny filoham-pirenena ihany koa fa ankoatran'ireo fototra-afitrasa ireo dia omena sehatra manokana ny varotra fampiratiana ny asa tanana vita malagasy. Notokanana androany ihany koa ny Port Academy Center Toamasina izay ivitoerana anome fiofanan'ireo mpiasa misehatra eo anivon'ny serana ny Toamasina. Fanapaka-peo tamin'ny alalan'ny tambajotra tserasera Facebook ireo mpanakanto malagasy tao anatin'ny 3 andro izay nalona ny fanafoanana an'ireo fampisehoana izay tanteran'izy ireo nefa kosa afaka manatanteraka fampisehoana ny mpanakanto vahiny farana. Androany maraina natsipy ny ministeran'ny kolotsaina tany amin'ny vondromahoaka Tsinjara-Pahefana ny filazana fa izy ireo no manome alalana anafoana na anatanteraka hetsika fa tsy neny amin'izy ireo. Ny alahady lasa teo moa tome fiolona tanteraka i Toamasina tamin'ny fampisehoana nataony mpanakanto vahiny Nosembo tany an-toerana. Elide Rosa, Real TV Toamasina. Tsy voaza ny fepetra sy ny elanelana ary tsy misy manao arotava ireo mpanatrika ny fampisehoana raha ny hitany alahady lasa teo izay fotoana nanatanterahana ity hetsika fampisehoana tany Toamasina ity.
nitambatra ary nitakosona tao anatin'ny hetsika avokoa ireo mpijery nandritra izany. Taorino HQ namoaka ny fanehoan-keviny tao anatin'ny tambajotra tserasera ireo mpanakanto sy mpikarakara fampisehoana izay nilaza ny fanafoanana ny hetsika sika nokarakarain'izy ireo noho ny mbola fisian'ny coronavirus teto Madagasikara. Tao anatin'izany ny fampisehoana sika no tanterahany Big MG tany Ambalavao raha ny fanambarana nataony tao amin'ny compte Facebook ny io alahady io. Notakiany tamin'izany mihitsy aza ny samy anatsaharana na samy anatanterahana ny fampisehoana rehetra tokony tanterahana eto an-toerana. Ankoatran'ny Big MG namoaka fanambarana tao amin'ny compte Facebook ny ihany koa Itansmena izay nilaza fanofoana ny festival Sorongo any Ambanja izay sika tanterahana ny 20, 20 ary 20 Novembre ao avy izao. Mpanakanto valo no sika andray anjara amin'izany any an-toerana. Io maraina io nefa no namoaka fanambarana ny ministera ny serasera mikasika ity fanafoanana na fanatanterahana hetsika ity. Nolazain'izy ireo tao anatin'izany fa tsy eny anivon'izy ireo no akana ny fahazondalana anao hetsika ara-kolotsaina. Tsy manana fahefana ihany koa ny ministera raha nambarany anafoana na andrara hetsika ara-kolotsaina izay zavakanto eto amin'ny Repoblika ny Madagasikara ary tsy niankina tamin'izy ireo ny fahazondalana na ampidirana mpanakanto vahiny teto Madagasikara sy ny karakarana ny fampisehoana nataony teratany vahiny io. Namafisin'izy ireo ihany koa aza fa ny tompona andraikitra eny anivon'ny vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana any amin'ny faritra isian'ny hetsika iray irery no manana fahefana anome na anafoana izany fahazondalana izany. Ity taratasy ity moa izay nahitana ny sonehany tale general ny kolotsaina omaly. Eo amin'ny zanam-pandarana fake news real news kosa indray nodimandry Pelé ilay mpilalao baolina kitra malaza teratany breziliana raha ny vaovao navoaka ny tranokala ny onjapeo frantsay iray ary mbola nozarainy ireo pejy samihafa tao anatin'ny Facebook tao. Niteraka resabe izany ary marobe ireo mpakafy kitra no taitra sy nalahelo nahitany vaovao. Ndao arahantsika ary na fake na real ity vaovao ity. Io ny vaovao niparitaka be teto amin'ity pejy ity omaly. Vaovao izay nampitan'izy ireo ary nambarany fa navoaka ny tranokala ny RFI izy io ny alatsinainy teo. Tsy nisy lahatsoratra lava fa toa fampahafantarana fotsiny nataon'izy ireo tamin'izany. Raikitra ary ny fametrahana commentaire rehefa nivoaka izy io. Nisy ny naneny alahelony ary nampahery ny fianakaviany. Nisy ihany koa nanampy hoe tena nodimandry ny mpanjaka ny baolina kitra. Tsy vitsy kosa ny teny fa tsy marina ary diso ny vaovao. Nampitandrina mihitsy azy izy ireo amin'ny fanaparitahana vaovao tsy marina toy izao. Nanany ihany moa ny hafa hoe tena efa mifoka zava-mahadomelina koa ve reto mpanao gazety reto. Efa 520 sy 700 ireo nanao j'aime tamin'izany ary 720 ny commentaire. Efa nahatratra 430 ihany koa ny nizara. Omaly kosa nefa raha ny fikarohana nataony ekipa ny fake news real news no nisy ny fanambarana nataony tompona andraikitra Camerounais tao amin'ny tranokalany fa vaovao diso no navoaka ny RFI tao amin'ny tranokalan'izy ireo. Nazavaina tamin'izany fa efa lahatsoratra nosoratany efa ela izy io saingy natao tahiry mba tsy hahatara ny famoahana ny vaovao rehefa tonga tokoa ny fotoana hitrangany. Saingy tsy nisy nalala kosa tamin'ity indray nitoraka ity fa tafavoaka tsy nahy izany. Fake news no izany ity vaovao nilazana fa nodimandry i Pelé ilay mpilalao baolina kitra breziliana ity. Amin'ny pejy soka kosa isika. Hita amin'ny alalan'ny gazety an-tsoratra avoakany jejo indray manomboka izao ny firesahana sy ny fampahafantarana ny tontolo ny fahasalamany ireny sy ny zaza. Olana mantsy ny tsy fahazo tondro vehivavy manana aretina eto Madagasikara manantona mpitsabo hoy ny dokotera Francesco ka isan'ny safidianana ity fifaneraserana ahafahana mizara hevitra amin'ny alalan-tsoratra an-gazety ara-pahasalamana ity. Nototosaina Androany Maraina ny fifanaovam-tsony mpiara-miasa teo amin'ny gazety jejo sy ny fondation Akbarali izay miara-misalaha amin'ny fanatanterahana ny titetika zava-vaovao ity. Ankoatra namantarana ny gazety jejo amin'ny famitana vaovao an-gazety mikasika ny tontolo lamaody sy ny fampandrosoana ny vehivavy isehatra ihany koa amin'ny fahasalamana indrindra ho an'ireny sy ny zaza ny lahatsoratra ho vokarina manomboka izao.
tanjona ny fahafantarany vehivavy ny fahasalamany ny toe-batana raha ny fanazavany italien ny fampahalalam-baovao androany. Tena zava-dehibe ao anatin'ny fiainan'ny vehivavy ny fahasalamany sy ny fahasalaman'ny zanany ny ankohonany. Dia izay indrindra no tonga dia ampifanohizako amin'ilay resaka teo hoe ny fandraitana ny izay sy ny fondation ato paraly satria tena mitovy ny atao hoe objectif ao anatin'le fanentanana ny vehivavy hijery ny fahasalamany fanentanana ny vehivavy hikolokolo ny ankohonany ihany koa mba hahafahan'izy ireo misitraka fahasalamana araka ny tokony ho izy. Miara-miasa amin'ny fanatanterahana izany fondation Ankparaly indrindra ny fanazavana mikasika ny rehetiny omamiata ny tranonjaza sy ny nondreny ankoatra ny mikasika ihany koa ny tontolony sy fahampitsakafo sy ny asa sosialy. Prima viene diagnosticato la positività, più possibilità c'è di salvare le donne. Raha ataontsika mialoha ny prévention dépistage dikan'izay afaka mitsabo sy manasitrana vehivavy maro. Quindi l'informazione, la sensibilizzazione è importantissima. Izay no tena mazava-dehibe ny fanaovana ny serasera mahakasika ny mahazava-dehibe ny fanaovana ny dépistage. Quindi il partenariato, il protocollo d'accordo con voi è estremamente importante perché voi parlate alle donne e riuscite ad aiutarci per la sensibilizzazione e per l'informazione. Izay indrindra no antony nanaovana izao fiarah-miasa miaraka amin'ny jejo izao satria fomba iray ahafahana mitarika an'ireo vehivavy malagasy hanao ny dépistage ny mifanerasera sy mandefa information amin'izy ireo amin'ny alalan'ny zavatra ataony jejo. Ny tompon'andraikitra avy amin'ny gazety jejo sy ny talen'ny fondation Ankparaly mivantana moa no nanantanteraka ny fifanaovan-tsonia amin'ny mpiara-miasa teo amin'ny rotonta ho an'ny androany. Dia ny pejy dokinany koa ry toko klasy toko vavy no entiko manakatona ny tapany voalohany amin'ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity isaorantsika rehetra nanaraka izany hatramin'ny farany mbola anaraka ny fandarana manokana bariany madagascar isika ao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao fa ny tena kosa dia mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny rahampitso indray tena matoko. Vovonana eketsika ny aina mendrika salama. Eny, ny fahazona rano fisotro madio, ny fanadiovana toy ny fampiasana kabone sy efitra fandroana madio, ny fidiovana toy ny fanasana tanana amin'ny savony izay mifanaraka sahaza ny toe-batany avokoa, dia zo fototra ho amin'ny vehivavy, na tanora, na nahazo taona, ny olona manana fahasembanana, jamba, kilemaina, mona, marenina. Zo amin'ny maha-olo-pirenena feno azy ireo. Fataro ary fa nitetika asa veny, sahany Waterred dia miasa amin'reto distrika manaraka reto: Ankazobe, Antsimondrano, Avaradrano, Ambohidratrimo, Manjakandriana, Moramanga ary Tsirono-Mandidy. Manandanja ny safidinao. Safidy ahanosy maitso indray an'i Madagasikara. Mametraka ny tetika asa finday iray mira azo iray ho volena itelma. Iaraka isika andrakotra ala indray an'i Madagasikara amboly azo olovany taranaka ny afara. Isaky ny finday telma iray voavarotra azo iray no volena ka ho maintsy mavana ity firenena. Safidiko maitso malagasy. Lamabika, maranitra, tsy mety arafesina, mateza. Isan'andro.